Aleluia, miarahaba antsika rehetra ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Falo ny foko ravoravo ny fanahiko fa eto amin'ny fanatrehana dada indray tsika anio alady maraina. Voalohany indrindra dia miarahaba anao tonga soa indray amin'izao fotoam-bavaka mahafinaritra izao. Inoko androany fa angetaeta ny fonao ary tena hoe anantenan'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao mihitsy ianao satria manao zava-mahagaga izy. Te hankasitraka manokana ihany koa mpanompon'Andriamanitra mivady ny tenako izay mbola mamisehatra, mbola afako mandray anjara anatin'ny asa fanompoana, afako manompo atsika ihany koa eto amin'izao fotoam-bavaka anio izao. Manentana atsika avy hatrany raha mbola tsy vita aoka zarazarainao fotoam-bavaka mba ahafahan'ny olona maro mahita. Faly tokoa ny foko mahita ny rahavavy Nadia, ny Doctorina, ny rahavavy Sylvanie Ribe, rahavavy Saoly, rahavavy Felana sy rehetra izay manaraka. Tainy tompo ianareo dia aoka ianao amela ny fonao ho kasihan'Andriamanitra manokana amin'ity androan'ity. Aza dinany koa manao commentaire fa mba faly izay mahita fandraisanao anjara amin'izao fotoam-bavaka izao. Alohan'ny hanomboantsika ny fotoana dia maka ny ten'Andriamanitra izay hitantsika anatin'ny Isaia 7:50 andimy fa 5:10. Iarahantsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fa izao no lazain'ilay avo indrindra sy manerinerina izay monina mandrakizay. Masina no anarany, ao amin'ny fitoerana avo sy masina no nenako, ary ao amin'ny torotoro fo sy manetry tena. Amelombelona ny fanahiny manetry tena sy amelombelona ny fony torotoro fo. Amen. Zany ten'Andriamanitra, izy le lehibe, izy le avo indrindra, anefa dia mitoetra eo anoloana izay manetry tena izy ary mamelombelona izay fo torotoro izy. Aoka ianao androany anaiky anazy hiditra ny sehatra amin'ny fiainanao. Falohany hidirantsika anatin'ny fotoam-bavaka dia andao anandratra anazysika. Ika hosana ho an'ilay avo indrindra, andao hiaran-kalaza sy anandratra ny anarany. Halleluja. Hosana, hosana, hosana ny avo indrindra. Hosana, hosana, hosana ny avo indrindra. Mankalaza izahay ny anarandao, misandra tandriamanitro. Hosana ny avo indrindra. Andaontsika hiaraka. Hosana, hosana, hosana ny avo indrindra. Hosana, hosana, hosana ny avo indrindra. Mankalaza izahay ny anarandao, ny anarandao, misandra tandriamanitro. Hosana ny avo indrindra. Dera, dera, oh dera, derana ny mpanjaka. Dera, oh dera, derana ny mpanjaka. Mankalaza izahay ny anarandao, misandra tandriamanitro. Hosana ny avo indrindra. Mankalaza izahay ny anarandao, ny anarandao, misandra tandriamanitro. Hosana ny avo indrindra. Misandra tandriamanitro. Hosana ny avo indrindra. Miarakantsika misandrata. Misandra tandriamanitro. Hosana ny avo indrindra. Halleluja. Avo ary lehibe tokoa ny tompontsika anomboantsika anatin'ny vavaka fisaorana sy fanasana ny fanahy masina dia asaintsika raha vavin'Orsoa hitarika antsika anatin'izao vavaka izany. Antsika rehetra amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy tompony tenako tonga soa amin'ny fanatrihan'ny tompoko fiadanan'ny tompony aminao.
Makasitraka an'Andriamanitra fa mbola velonay n'androany afaka manompo anazy indray fa kahita-panahy amintsika anatin'izao fitombavaka anio alahady izao. Makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra ny vady ihany koa izay mbola nanome fivelarana amin'ny asa fanompoana. Makasitraka indrindra tompoko ho tahin'Andriamanitra manokana ny ianareo. Alohan'ny evavahadtsika dia maka ny ten'Andriamanitra aloha tsika izay hitantsika ao amin'ny Salamo 7:70 andiny 7:10. Dia toy izantsika izany ao amin'ny Filipiana 4:9-7:20. Rehefa hitantsika izany dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izahay olonao sy ondry fiandrinao dia hisaotranao mandrakizay hatramin'ny taranaka faramandimy no lazanay ny fiderana anao. Ary mivavaha mandrakariva amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Alleluia! Tena tsara ny Andriamantsika, lehibe izy miendrika ny saorana izy, miendrika hideraina izy satria zasy ianao mbola eto androany dia noho tanan'Andriamanitra ny asa tamin'ny fiainantsika. Tsy voakasika ny loza isika, tsy narary isika naiza toerana misy anahako sy anao amin'izao fotoana izao ka mbola manaraka izao fotoam-bavaka izao isika dia Andriamanitra ny asa tamin'ny fiainantsika. Tsy nahavitantsika fofonaina fa avy amin'Andriamanitra izany. Tsy naharo ny fianakaviantsika isika, tsy naharo ny zanakitsika isika fa Andriamanitra ny tao ambadiky ny fiainantsika tsiraray avy ka miendrika hisaorana izy, miendrika deraina izy ka andao asandraritsika vavakintsika amin'izao fotoana izao. Raha io amin'ny anara-mahelinao Jesosy misaotra anao zay ary manome voninahitra ny anaranao fa tsara ianao. Misaotra ny amin'ny fiasanao tamin'ny fiainanay Jehovah Andriamanitra. Misaotra satria noho ianao ny asa tamin'ny fiainanay dia mbola eto izay. Tsy voakasiko ny loza zay, tsy nahare loza zay tamin'ny zanakay, tamin'ny fianakavianay, tamin'ny tenanay Jehovah Andriamanitra. Porofon'izany hoe mbola eto izay androany noho ny fiasanao tamin'ny fiainanay dia miendrika hisaorana ianao satria tena lehibe izany asa tsara izany vitanao taminay, tsy voavidinay vola izany. Makasitraka anao zay satria fofonaina avy aminao ny mbola iainanay amin'izao fotoana izao. Tombonandro avy aminao ny mbola mahavelonainanay hatramin'izao. Famindrapo avy aminao Tompo dia mbola eto izay dia hisaoranay anao izany ka miendrika hoderaina mihitsy ianao satria lehibe fitiavanao anay. Tena Andriamanitra tsara amin'ny fiainanay ianao tena Andriamanitra miasa amin'ny fiainanay ianao Andriamanitra be fitiavana ianao amin'ny fiainanay. Tena zamy mihitsy ianao Jehovah Andriamanitra derainay ianao ary asandratray fa tena very zay raha miala aminay ianao Tompo. Very zay raha ianao no tsy miasa amin'ny fiainanay satria tena tsapanay kehitriny hoe ianao mihitsy no mampandeha fiainanay tahaka ny hoe menaka mampisosa amin'ny fiainanay. Ianao no manodina amin'ny fiainanay rehetra dia hisaoranay ianao izany. Tompo amin'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra dia mangataka amin'ny asa tsara hatrany izay mba ho tohizanao hatrany izany amin'izao fotoana izao mba hanatrika fenao anay indray ianao Jehovah Andriamanitra, mba hikasika anay tanteraka indray ianao hamoto ny fona indray ianao eto androany, hamangy anay indray eto androany mba hitobaka aminay indray ny fanahinao amin'izao fotoana izao mba tena hoe voakasika izahay eto androany hiteny ho feo fifaliana, feo fiadanana ary raha mianana olana izay tonga eto androany dia azo vahaolana izay rehetra mandalo dia azo fandresena mba ho mpandresy raha miala eto amin'ity fotoana ity tena hoe tsy ho taky ny idiranay teto ny voanay teto fa tena hoe ho feo fiadanana zay tena hoe hafa mihitsy ny fiainanay raha miala eto Jehovah Andriamanitra. Mesaha fiainanay ianao ka fanatrehanao tena anjaka tanteraka eto androany ka fanatrehanao Jesosy hikasika anay eto. Tsy mahavita nahinana ino zay raha tsisy fanahinao. Aza manesitra fanahinao hiala aminay fa fainoa eto zay androany, tario zay eto androany. Mesaha feno ianao fanahy masina famenay ianao sehatra androany, feo zay tsiraray avy eto androany. Fanamasinao manatrehanay tsiraray avy ianao, kasio zay eto androany, kasio amin'ny hery fanamasinao zay eto androany Jehovah Andriamanitra. Mba voninahitra ny anaranao. Misaotra anao sazy any amin'ny fiasanao. Makasitraka anao sazy satria efa miaraka aminay eto fanahinao. Misaotra fanatrehanao, misaotra fanahy masina fa miasa ianao. Misaotra fanahy masina fa efa tonga soa eto sady fanatrehanao, mikasika anay, mampandresy anay ianao, manome vahaolana anay. Voninahitra Jesosy dia anao irery ihany. Derainy ianao, ankalazainay ianao. Alleluia. Amen. Alleluia. Andaontsika amin'izao fotoana izao mbola anantenan'Andriamanitra, andaontsika mbola atoky azy indray amin'izao fotoana izao.
tsy atoky azy tompony foko de mbola matoky andao ianao lay tokaniray hoaviny fianako tompony foko de mbola matoky andao ianao lay masoandroiray hoavany androko na tsy fantatra zay antony fiainako ami sy reo rano maso indraindray makotsany tavako na tsy ho azoko azary zay fomba hitondrainao ahy de matoky atompo fa ianao tsy andao ahy amena tsy andao anao izy amina-piratra mitavany aminao izy ampijoro anao izy satria anao matoky anazy satria anao manantena anazy dia ho aseho any zava-mahagaga sarofantariny satria anao miandry anazy dia ho ampandrosoany anaty toerana tsara indrindra halleloia anirantsika fotoam-bavaka manasarana tafetra hitarika antsika anatin'ny vavaka fifonana Halleluja, halleluja. Faly miarahaba antsika raha lasana bavy rehetrarehetra indray ny tenako azy mbola manaraka an'izao fotoam-bavaka izao. Eny manona fahasavan'Andriamanitra sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika rehetrarehetra. Misaotra an'Andriamanitra lehibe antsika raha mbola omeny fahafahana ary mbola omeny fotoana ahafahantsika mbola manompo azy sy mifandray amin'ny tahaka izao raha lasana bavy. Eny misaotra ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa azy mbola manome sehatra fahako manompo an'Andriamanitra tahaka izao. Eny te hiazona fifantohana ohatrany raha lasana bavy ary te teny aminao aho hoe aza atao fahazarana ny fombafomba fa tena aoka tena mifo sy mifanahy ary ny sainao rehetra mihitsy noentinao manompo an'Andriamanitra amin'izao fotoam-bavaka izao. Eny amaky ten'Andriamanitra anankiray tsika milohan'ny itezantsika ao anatin'ny vavaka fifonana sy ny famelan-keloka ary ny fanadiovana mba tena hoe hanadiovany raha Jesosy atsika ary mba tena hanompo an'Andriamanitra tokoa tsika amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ary amin'ny fahamasinana no hanompontsika anazy amin'izao fotoam-bavaka izao fa tsy ho fahazarana na fombafomba fotsiny raha lasana bavy. Ten'Andriamanitra izay vakitsika dia ao amin'ny Romanina toko faha 12. Romanina toko faha 12 dia raisitsika eo amin'ny andiny voalohany sy ny faharoa. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny fitondran-tena mahamendrika ny kristianina amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany mangataka aminareo aho ry rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia afahan'ny mety ataonareo izany ary aza manaraka amin'ny fanao izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady marina no ankasitrahana. Halleluja, amen, amen. Ten'Andriamanitra lasana bavy dia manambara amintsika hoe ny fanompompana mety ho ataontsika dia amin'ny fanoloran-tena masina amin'ny fisainana tsara sy amin'ny fanavaozana ny fisainantsika ho amin'ny fahatsarana sy amin'ny fahamasinana amin'izao fotoana izao ny amin'izay zavatra rehetrarehetra mety hoe fisainana ratsy ny amin'izay zavatra rehetrarehetra mety hoe tsaraka ny fahamasinana na tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra izay nataonao tany ivelany tany sy nandritra n'izay herinarona trehanao izay ataontsika amin'izao fotoana izao tena angataka famelana, angataka famindrapo, angataka ny fanadiovandrany Jesosy mba tena hoe manompo an'Andriamanitra marina amin'ny fanahy sy ny fahamarinana antsika ary ny fahamasinana ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Azandrato ary ny vavaka raha lasana bavy raha eny masina tsara indrindra izay ny an-danitra mbola misaotra sy mankasitraka anao izay ary midera sy mankalaza anao izay amin'ny anaran'i Jesosy anakao mankasitraka dada
misaotra petsaka anao zay raha mbola menao zao fotoana androany izao ndray ahafahanay manandratra ny feonay eo anaty anao satria itenina io dia ino anamarinana anay ko raha miteny zay ka manambara amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izao dia fantatra tokoa fa hanamarina an'izany ianao amin'izao fotoana izao zay dada raha miatrika anay anatin'izao fotoam-bavaka izao eny fantatra efa eto ianao ary manatrika anay eto ianao ary fahafenona sy ny herinao ary fanahinao masina miasa ny anatin'ny fosiny fanahy tsirairay avy ihany amin'izao fotoana izao ko ankehitriny zay dia mangataka ny famindram-poso ny famelana zay amin'ny anaran'i Jesosy anakao hoe maro dada ary misy ireo fisainana ratsy misy ireo fitondran-tena tsy mendrika misy ireo zavatra mety tsy fahamasinana tsy araka ny sitraponao zay ny ataonay eny mangataka zay amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy anakao mamindrafo aminay mamelana elokay dada mangataka aminao mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy ny famindram-poso ny famelan-keloko ary ankehitriny zay dada dia tena hoe mangataka zay ny ran'i Jesosy Kristy Tompo anadio anay hatrany tapon-dokatra ny paladianay anadio sanasany hatrany anaty lalany tsoka ny taolana sy ny vanitolanay eny eny anatin'ny masonay zay mety nijery zava-poana ny anatin'ny vavanay zay niteniteny foana ny tananay zay nandray zavatra tsy araka ny sitraponao eny ny vavanay zay nety nisy zavatra tsy araka ny sitraponao ny tenenina na zavatra tsy araka ny sitraponao ny hoaninay dia mangataka zay ny famindram-po ary mangataka zay ny ran'i Jesosy anakao anadio anasana masina anay fa ny teninao dia miteny sy manambara fa atolory ny tenanareo ianao fanatitra velona masina sady sitraka Andriamanitra dia miovao ianao amin'ny fanavaozana ny saina dia ny fanavaozana ny saina ho amin'ny tsara sy araka ny sitraponao ko androany zay ko dioviny ra ho sasan'ny ran'i Jesosy Kristy Tompo ary ny teninao manambara hoe famindram-po ianao tsy hiala aminao mandrakizay dia samy famindram-po sy famelan-keloka avy aminao zany koa aminay amin'izao fotoana izao dia izao fotoam-bavaka izao mba tena hoe fanompona amin'ny fanasy ny fahamarinana tokoa araka ny teninao hoe zay manompo anao amin'ny fanasy ny fahamarinana fa mitady ny mpanompo sy ny mpivavaka aminao tahaka izany ianao raha io dia androany zay misaotra ary mankasitraka zahay fanandray ny famindram-po misaotra mankasitraka zahay fanandray ny famelan-keloka avy aminao atao anatin'izao fotoam-bavaka izao dia midera mankalaza misaotra mamevonahitra anao zahay satria matoko marina tokoa ianao ka mamaly anay ary mame anay zay angatanay sy irinay dia ho tanteraka tokoa atao anatin'izao fotoam-bavaka izao dada ny teninao fa zay rehetrarehetra tonga amin'ny fanatrehanao dia tsisy miala maina ko misaotra betsaka dada malalo mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy anakao ary nanaovanay zany vavaka zany sy saorany akasitrahana ianao hoe alleluia amen amen. Antsika amin'izao fotoana izao hanolo tena amin'Andriamanitra indray momba antsika iray manontolo ny fo ny fanahy ny saintsika dia atolontsika anazy izy Tompo entia ovay ny fo sy fanahy ka ny fahasoavana
minoko fa andeha tsoreraka tokoa ianao satria Andriamanitra dia tarika anao. Amin'izao fotoan'izao dia anohy hivavaka an-tranontsika, hanapaka ny zioga rehetra, hanapaka ny fatopatotra rehetra izay misy amin'ny fiainantsika sy ianao. Mialohan'izany dia hamaky ny ten'Andriamanitra isika izay hitantsika anatin'ny Salamo 4:7. Andiny 4 ka hatramin'ny 5. Endrika any Salamo 4:7. Andiny 4 ka hatramin'ny 5. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ianao dia ianao ny mpanjakako, Andriamanitro, mandindia famonjena ho an'i Jakoba. Ianao no hanosehanay ny fahavalonay, ny anaranao no hanosehanay izay mitsangana amely anay. Amen. Andriamanitra n'Andriamanitsika ary amin'ny anarany no hanosehantsika ny fahavalontsika. Inona mety fahavalonao androany? Mety aditsaina, mety tsy filaminan-tsaina, mety olana maro samihafa androany mitsangana ianao mijoro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ndao hanitsaka ny fahavalontsika isika ary andrava indreo rehetra izay mitsangana amely antsika sy ianao. Da sandrato ny feonao ndao antsika hivavaka. Indray mbola mankasitraka anao indray izahay ny amin'ny fotoana mbola omenao anay androany, mbola fany mijoro ankery amin'izao fotoan'izao misaotra satria ianao dia efa nanome hery fahefananay hanisaka mainka sy mena rano ary mbola nambaranao tamin'ny teninao izany hoe amin'ny alalan'ny anaranao no hanosehanay ny fahavalonay, manitsahanay ny fahavalonay rehetrarehetra. Ninona tompo fahavalony tsirairay avy amin'izao fotoan'izao, mety aditsaina izany, mety olana maro samihafa izany, mety fanahy manelika izany, mety fanamelohan-tena izany, mety zavatra mandribiriby an'zareo amin'izao fotoan'izao, mety fanahy manalika izany, fanahy manavesatra amin'izao fotoan'izao. Ravanay didiny amin'ny anaranao izany, hitsakitsahanay fahavalonay rehetrarehetra amin'izao fotoan'izao Jesosy, nohony amin'ilay hery izay nomenao anay. Inonay androany fa satria ianao dia mijoro miaraka aminay, tsisy mety atohatra anay, satria ianao mijoro miaraka aminay dia tsisy mety hanjaka ny fiainanay afa-tsy ianao irery ihany. Ary inonay tompo fa horavany manda rehetrarehetra izay mety manodidina amin'ny fiainanay, horavany rojo rehetrarehetra mety mitazona ny fiainanay amin'izao fotoan'izao satria ianao eto an-toerana ary ianao no Andriamanitra izay mijoro anafaka anay amin'izao fotoan'izao. Misaotra anao satria tsara ianao ary androany tononay ny fandresena, tononay ny fahafahana, tononay Andriamanitra ny fifaliana, tononay ny firavona satria ianao miaraka aminay. Misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetra Dada. Alleluia. Amen. Tena tsara tokoa ny tompontsika, tena tsara izy amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Amen. Inonay farava, inona farava ny manda rehetrarehetra, inona fatapaka ny rojo rehetrarehetra izay amin'ny fiainantsika sy ianao. Andao amin'izao fotoan'izao hanandratra ny anaran'Andriamanitra, andao hira ho antsika sy ianao. Sandratrony anarana, tompo Tumbuh
mendrika anao dia raha anatrany izy a mendrika anao ankalazaina trany a andao zasianao irany anarany amen lehibe tokoa izy zao mety fahotako zao mety adalako miatra tamainainao nefa nentinao nefa resinao nony fitiavanao niavosiniranao niazonitalinao io zarehetrao zarehetrao uianao velonao telo andro dereso fafatisane vitizizan ianao de velona mandraksay ianao manjake ianao panjake nilaza fa iverenindray maro zane ndray androany zao tontolo izao irany anaranao 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 zao mety fahotako zao mety adalako miatra tamainainao nefa nentinao nefa nentinao nony fitiavanao iavotiniranao nefa nitalinao io zarehetrao zarehetrao uianao velonao telo andro dereso fafatesane vitizizan ianao de velona mandraksay ianao manjake ianao panjake milaza fa iverenindray marinzane ndray androany zao tontolo izao irany anaranao irany anaranao irany anaranao irany anaranao irany anaranao irany anaranao mandoalika aminao mandoalika aminao mandoalika aminao mandoalika aminao mandoalika aminao mandoalika aminao irany anaranao irany anaranao io malisiny androany raha mbola eto an-tany miatra tamainainao efa nentinao efa resinao mandrapiaviko any doanao dray androany isanandro isaindao fanabotanao uianao velonao telo andro dereso fafatisane vitizizan ianao de velona mandraksay ianao manjake ianao panjake nilaza fa iverenindray marinzane ndray androany zao tontolo izao irany anaranao irany anaranao irany anaranao irany anaranao irany anaranao irany anaranao irany anaranao
Halleluja. Raizin miasa, tisya duitra. Raizin miasa, tisya sakana. Faifana siye, emanekire mayer, pandresi tunivuru maeri. Raizin miasa, tisya duitra. Raizin miasa, tisya sakana. Faifana siye, emanekire mayer, pandresi tunivuru maeri. Faifana lanja no mena nawe. Faifana lanja no mena nawe. Azama dau chafa izumbanawa. Azama dau chafa izumbanawe. Faifana lanja no mena nawe. Faifana lanja no mena nawe. Azama dau chafa izumbanawa. Azama dau chafa izumbanawa. Raizin yasa, tisya sakana. Raizin yasa, tisya tuitra. Faifana siye, demanekile maeri, pandresi tunivuru maeri. Raizin yasa, tisya tavitra. Raizin yasa, tisya sakana. Faifana siye, demanekile maeri, pandresi tunivuru maeri. Faifana lanja no mena nawe. Faifana lanja no mena nawe. Azama dau chafa izumbanawa. Azama dau chafa izumbanawe. Faifana lanja no mena nawe. Faifana lanja no mena nawe. Azama dau chafa izumbanawa. Azama dau chafa izumbanawe. Mandean azama daucha. Nianzara nao si siarumbaka. Lei setana miurur. Raje sosi numitu. Lei va tutungano ruturu. Mandean azama daucha. Nianzara nao si siarumbaka. Lei setana miurur. Raje sosi numitu. Lei va tutungano ruturu. Faifana lanja no mena nawe. Faifana lanja no mena nawe. Azama dau chafa izumbanawa. Azama dau chafa. Faifana lanja no mena nawe. Faifana lanja no mena nawe. Azama dau chafa izumbanawa. Azama dau chafa izumbanawa. Tiapa yeskila nawa. Kamandean azama daucha. Nianzara nao si siarumbaka. Falei satana miurur. Raje sosi numitur. Lei va tutungano. Dafür kom no yanzan. Kamandean azama daucha. Nianzara nao si siarumbaka. Ilai satana miurur. Raje sosi numitur. Lei va tutungano ruturu. Sachi faifana lanja no mena nawe. Afereno. Faifana lanja no mena nawe. Azama dau chafa izumbanawa. Azama dau chafa izumbanawe. Azama dau chafa izumbanawa. Azama dau chafa izumbanawe. Halleluja. Irosa avy hatrany anatin'ny fandahara manaraka araza matahotra fandriamanitra momba anao ny anjaranao tsisy arombaka izany. Amen. Amen. Alleluia. Tonga amin'ny fotoana mifanaritra sy fahafolon-karena indray isika amin'izao fotoana zao rahalahy sy anabavy ato amin'ny fiangonana ECI moa rehefa amin'ny fotoana mifanaritra tahaka an'izao ka mivory ny zanak'Andriamanitra
dia samy milaza daholo hoe fotoana ny fitahiana ka tononoketo amin'ny anaran'i Jesosy ity androany ity dia fotoana ny fitahiana ho anao indray, ho anao sy ny ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy ho tahiananao isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra an'Andriamanitra ny tenako satria mbola manome tombosoa andray izy afaka mitondra ny teniny eto ho asy ianao, ary makasitraka manome aza koa any araiko ara-pinoana dia mpanompon'Andriamanitra Dr Rena Mivady zany nampitondrain'Andriamanitra n'ity ministera ty mbola manome fatokisana andray mivelatra amin'ny asa fanompoana amin'izao fotoana izao. Voninahitra dia an'Andriamanitra irery ihany. Raha lasana bavy fotoana ny fanatitra ho zizateo zao sy fahafolo-karena ara-panahy ny fiainana satria ny Andriamanitra sika dia fanahy dia sika zanany koa dia mandeha ara-panahy satria fanahy itsika. Eto no zaraina amintsika amin'ny fanatitra dia ny fanatitra akasitrahan'Andriamanitra sy ny fanatitra sy akasitrahan'Andriamanitra. Misy tantara anankiroa, tantara nampirahalahy anankiroa ho tantaraina ho zaraina amintsika eto misy fanambarana ataon'Andriamanitra amintsika dia efa fantasika izany ho vakiana amintsika eto. Efa miverimberina ty teny ty isan'andro nanomboka tana amin'ny efa 20 taona mahery zay dia io teny io dia ato foana. Misy masino milaza izay ampiasain'ny fahavalo na koa tsy fahalalana hoe io ve dia miverimberina foana ny tenin'Andriamanitra io foana ve manina tonga dia manao fanatitra, manina tonga dia manao an'izao. Tsy aralasana bavy, tsara amintsika ny teny miverina ho zizy ny tenin'Andriamanitra satria tsara amintsika koa no tahiana miverimberina ary tononona koa fa mina fa azotsika iverimberina nao fanatitra sy fahafolo-karena amin'Andriamanitra. Zao matsy le izy ny olona anankiray rehefa miverimberina foana mandeha miasa, miverina mianatra, tsy mampaninina anazy zany isan'andro isan'andro miverimberina aminazy eo ny shefu ny bosi no miteny miverimberina, tsy mampaninina anazy zany. Fa zao aleo miverimberina matetika aminao ny tenin'Andriamanitra mba hitahinanao iverimberina isan'andro isan'andro ho aminao anezana amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Genesis vakisika voalohany 2:7 manamarina ny tantaran'izy roa lahy teo dia Kaina sy Abela zany. Samy nanatitra fanatitra izy ireo fa nakasitrahan'Andriamanitra ny anankiray fa ny anankiray tsy nakasitrahan'Andriamanitra. Tadizo Andriamanitra milaza foana izy atera amin'ny toerana izay safidiko izay ametrahako anareo ampanaterana an'io no anateranareo mifanatitra sy fahafolo-karena. Nanatanteraka izy roa lahy reto toerana anankiray mihitsy ny nanaterana an'le izy. Fa zao na dia nakatoan'izany ary izy fa mbola ao indray ny akasitrahana sy ny sy akasitrahana. Ndao ny vakisika ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka elaela dia nitondrany Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehova. Fa nitondrany Abela kosa ny voalohateraka ny ondriny dia izay matavy. Ary Jehova nakasitraka ny an'i Abela mba mino fanatiny fa Kaina mba mino fanatiny kosa tsy mba nakasitrahana. Dia tezitra indrindra i Kaina sady nanjombona ny tarehiny. Raha lasana bavy izany ny tenin'Andriamanitra. Nakasitrahana ny an'i Abela teto tsy nakasitrahana ny Kaina. Naninona moa ny anton'izany? Sindry ny tenin'Andriamanitra tsara satria nakasitrahan'Andriamanitra ny Abela satria nisafidy ny voalohateraky ny ondriny izy, voalohateraky ny ondriny. Tsy vitan'izany fa ny tena matavy indrindra no safidiny ho an'Andriamanitra. Zany hoe natavy teo amin'Andriamanitra, epoka manitra teo amin'Andriamanitra zany fony Abela zany. Teto nefa i Kaina naka tamin'ny vokatry ny tany izy, tsy namarin'Andriamanitra eto hoe be dia be ny vokatry ny tany nomeny an'i Jehova na hoe vokatry ny tany ngeza be ny nomeny an'i Jehova, fa naka fotsiny izy dia nataony fanatitra ho an'Andriamanitra, tsy nakasitrahan'Andriamanitra. Tadidy tsara raha lasany abavy mety mametra-panontaniana antsika manavakavaka ve zany Andriamanitra? Tsy izay loatra fa Andriamanitra mahafantatra ny fony mpanjaka, mahafantatra ny fotsika tsiraray ny fisainantsika. Vatany andray an'io vola io anao, vatany andray an'io harena io anao, dia efa fantany ao anatinao, efa fantany. Anome matavy ahy izy io na anome mahi ahy izy io. Fa eto zany mampandrisika antsika misy ny ten'Andriamanitra, mahafoy izy ianao,
mahazo toy ianao misafidy ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra tahaka ny Abel. Tadidy tsara ho izy zateo tahaka ny sika eto amin'ny Esei io amina toerana anankiray naterasika fanatitra fa samy mana ny fanatitra aterany sika tsirairay tsy mitovy daholo io. Misy ny 1000, misy ny 500, misy be de be no fanatitra aterisika eo amin'Andriamanitra. Za tsy midika hoe ny 500 ve ny tena akasitrahana, ny 1000 ve ny tena akasitrahana, fa izy teto kosa aloha dia nilaza anataony Abela matavy misy zany fanatitra zany. Zany hoe sitraky ny fony, tena ilay safidy ny fony, ilay tena feno fanazana maharainy azy no nomeny an'Andriamanitra. Satria Andriamanitra dia nanome révélation, nanome fatakarana, nanome fihevitry ny fanatitra sy ny fahafolokarena ho an'izy ireo Andriamanitra. Jereo tsara ane ato masy misy fatakarana izay omen'Andriamanitra asika isanandro isanandro. Ato amin'ny Malakia izy mina fa tena efa nomen'Andriamanitra ny Kaina sy Abela zany fatakarana zany, fa rehefa manao fanatitra dia isy fitahiana goavana be ao. Jereo Malakia 3:10 any mivaky isika manambara hoe entinareo ny fahafolokarenanareo rehetra ho ao amin'ny trano fireketako. Eo ambonimbony ery izy dia fanatitra sy fahafolokarena no teneniny. Eo amin'ny trano fireketako mba asiakaniny ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany aho izy Jehova tompony maro, raha tsy ovahako ny varavarany lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Fitahiana manana ambiampy ho an'izany olona zany manatitra ny fanatitra fahafolokarena eo amin'ny toera izay nitendren'i Jehova ho azy. Izy roa lahy reto anefa natakatra an'izany, fa saingy ny tsy nitakatry ny Kaina tato dia lavo tamin'ny tsy fahatakarana izy, lavo tamin'ny tsy fahafoizana izy izay arena nomen'Andriamanitra anazy ihany. Zany hoe nisy fizahatoetra eo, zany hoe fa nomena alohany 10%, eto matsy ny 10% fa an'Andriamanitra. Ny fahafolokarena zany efa fantasika masin'Andriamanitra io, tsy kitiana fa omenan'Andriamanitra ihany. Fa ho amin'ny 90% io mbola zan'Andriamanitra toetra isika, mbola natery fanatitra amin'io aho izy Jehova, dia mbola hosokafako hatranatrany ny fitahiana ho anao. Jereo tsara teto dia tahaka ny Solomona mihitsy no nataony Abel, tahaka ny nataony Abela no nataony Solomona. I Solomona matsy raha lasana bavy tena nanao fanatitra, tena goavana izy, nampidoza misy, mampidoza amin'ny fitahiana. Halleluja! Tena arivo, omby arivo, amin'ny arivo nateriny teo anatrehan'Andriamanitra. Tonga dia vaky tena Andriamanitra. Tsy maintsy tena amin'io zanako aho, inona moa ny tianao ho ataoko? Inona izay fanirinao fa ho ataoko io? Ary raha mbola nanonona fanirina i Solomona, mbola tsy ampy zany ho izy Andriamanitra, fa mbola misy akoatr'izay omeko anao io. Ianao androanane, raha anao fanatitra tahaka ny Abela ianao, dia izay eritreretinao dia mbola ho ampian'Andriamanitra io, fa mbola tsy ampy io amin'Andriamanitra. Raha lasana bavo izy ny ten'Andriamanitra ho an'ny olona makatofo, satria mandeha ny leratsika dia hivavakisika. Ten'Andriamanitra ato amin'ny Isaia 1:7 milaza hoe raha manaiky sy makatoy ianareo dia ihinana ny vokatsoa amin'ny tany. 20 Fa raha mbola mandahy sy mihodina ihany ianareo dia ho lanin'ny sabatry. Ihinana ny vokatry ny tany hozy izy Andriamanitra raha lasana bavy ny makatoy ny ten'Andriamanitra. Fa teto dia jereo ny nahazo ny Kaina fa ny sabatry Jehova, satria efa niteny Jehova, mety sy indray mandeha ihany izy io nanao an'io, mety efa taloha tany ihany koa izy efa nanao an'io, fa faran'Andriamanitra ny tena hoe tsy akasitrahako misy anefa fanatitra anao hoe, fa ianao any androany raha lasana bavy dia tahaka ny Abela ianao, akasitrahan'Andriamanitra, ho tahian'Andriamanitra, fa matokisa ianao fa tsisy hahafaty ianao anefa eto. Sao dia mieritreritra anao i Abela neka novonoiny raha lany, tsisy hahafaty ianao zany eto, ho tahina ianao ary ho lava velona anao amin'ny anaran'i Jesosy. Andao tsika hivavaka amin'izao fotoana zao ametraka sy anatitra ny fanatitra antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy mankalaza anao zay Andriamanitra, manome voninahitra anao ny amin'ny fahatsaranao, satria lehibe loatra ianao Tompo, makasitraka ny amin'ny teninao, makasitraka ny amin'ny révélation omenao anay Andriamanitra, satria tena zava
zava-dehibe ho anay zany. Eto zay mitondra fanatitra matavy fanazana ho anao Andriamanitra. Ianao milaza matsy hoe raharay aiza ny aza ho ahy. Jesosy malala ho manaza anao zay ny amin'ny arena omenao anay. Eto zay dia mangataky akasitra ho re Andriamanitra. Aoka hoemboka manitra anao re Andriamanitra. Ary apetrako ampelantananao Andriamanitra ny mpanomponao hitatana an'izany fanatitra sy fahafolon-karena zany ka tonga ampandroso ny fanjakanao atranatrana. Misaotra Tompo makalaza anao ny amin'ny fahatsaranao ary mino fa isy fitahina miopapa ho arotsaka ampy ho an'ny zanakao manomboka androany indray. Mihoatra ny teo aloha satria mahatakatra izy, mazoto izy androany anatanteraka ny teninao. Misaotra Tompo Amen. Amen. Ty volany ty moa raha lasana bavy dia volana faminaniana ato amintsika dia volany fahazotona. Mina fa mazoto anao manangana ny fanatitra anao satria aty Mauritsy dia mbola tsy mivora anam-piangonana isika amin'izao fotoana zao ka manasanao anaraka ny toromarika ny mpanompon'Andriamanitra izay toromarika no omeny eo dia raha sika satria sika dia olony fahazotona zanak'Andriamanitra makato izay tenenin'ny chefsika. Zay tenenin'ny chefsika tamin'ity fiangonana ECI ity dia akatoavy sika dia chef docteur Rina Mivady zany dia samia tahin'Andriamanitra ina vokatsony tany daholo tsika tsirairay raha lasy anabavy tahin'ny tompo daholo aza miala fa mbola isy fanatrian'Andriamanitra mahery vaiketo dia tahin'Andriamanitra daholo raha lasy anabavy. Halleluja. Miarabantsika rehetra ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra mbola omena tombosoa indray ny tenako androany tarika antsika ao anatin'ny fiankofana ary mbola misaotra amin'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa amin'ny tombosoa omeny ana androany. Eto dia miarabantsika tsirairay avy izay tonga ao anatin'ity live ity mino fa efa niasa Andriamanitra hatramin'ny fa andeontsika amin'izao fotoana izao tena hiditra lalidalo kokoa amin'ny fiankofana voalohany indrindra mendrika isaorana izy. Raha tena mieritreritra ianao ny zavatra rehetra alaintsika fotsiny ny herinandro lasa teo hoe zavatra rehetra nataon'ny Tompo tamin'ny fiainanao niaro anao izy nitianao amin'ny fomba maro samihafa amin'ny fiarovana izay nataony taminao amin'ny famatsiana nomena fahasalamana ianao tena nomena hery sy tanjaka ahafahanao miasa nanampy anao izy any amin'ny fianarana dia tena mendrika tokoa isaorana anazy. Dia andeontsika asianao anao an'ilay hira hoe rehefa misaina any fitiavan'i Jesosy atsika dia tena ika halleluja isika androany satria tsara amintsika izy. Andao miaraka aza mihaino anay fotsiny tena miaraka ary misainisainy mihitsy ny zavatra nataon'ny Tompo tamin'ny fiainanao mba tena ho raisin'Andriamanitra tokoa izany fisaorana atolotrao anio izao. Efa misaina ny fitiavan'i Jesosy sy izay rehetra nataony tamiko dia hiantso mafy hoe halleluja isaorako azy ny fitiavana. Averintsika rehefa misaina ny fitiavana rehefa misaina ny fitiavan'i Jesosy sy izay rehetra nataony tamiko dia hiantso mafy hoe halleluja isaorako azy ny fitiavana. Rehefa misaina ny fitahinan'i Jesosy rehefa misaina ny fitahinan'i Jesosy sy izay rehetra nataony tamiko dia hiantso mafy hoe halleluja isaorako azy ny fitahiny. Rehefa misaina ny fitahiny any ianao dia misainisaina ny fitahinan'i Jesosy anao tao anatin'ity herinandro ity ary misaora azy amin'ny fonao ray manontolo tena mendrika azy tokoa zany dia hiantso mafy hoe halleluja isaorako azy ny fitahiny. Rehefa
misaina amin'ny fiarovany Jesosy azy sy izay rehetra nataony tamiko dia iantso Alleluia isaorako azy rehefa misaina amin'ny fahasoavany Jesosy tamin'ny fiainako isanandro sy izay rehetra nataony tamiko dia iantso mafy Yahweh Alleluia isaorako azy ny fahasoavany averintsika rehefa misaina amin'ny fitiavany Jesosy amin'ny fiainantsika sy izay rehetra nataony tamiko dia iantso mafy Yahweh Alleluia isaorako azy farany rehefa misaina amin'ny famindram-pony Jesosy amin'ny fiainana isanandro tsika sianao a misy fotoana manao zavatra zay mampalahelo anazy kanefa amin'ny famindram-pony dia mahatra mandrakizay za matoy izao atsika sianao eto androany ka isaora izy averintsika rehefa misaina amin'ny famindram-pony Jesosy rehefa misaina sy izay rehetra nataony tamiko dia iantso mafy Yahweh Alleluia isaorako azy ny famindram-pony dia iantso mafy Yahweh Alleluia isaorako azy ny famindram-pony dia iantso mafy Yahweh Alleluia isaorako azy ny famindram-pony isaorako azy ny famindram-pony isaorako azy ny famindram-pony mendrika ny dera sy ny ata asantratray ny tananay ho anao mba ho voninahitrao mendrika ny dera sy ny ata asantratray ny tananay ho anao mba ho voninahitrao fa tsara anao magaga tsara anao sisy mitovy aminao tsisy toanao fa tsara anao magaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao averintsika mendrika ny dera ianao tompo sy ny asa asantratray ny tananay ho anao mba ho voninahitrao mendrika ny dera sy ny asa asantratray ny tananay ho anao mba ho voninahitrao magaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fa tsara anao magaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toasandrato feoanao fa tsara anao tsara anao magaga
tsisy toanao fa tsananao Magkakatsananao tsisy mitovy aminao tsisy toanao te hitoetra tompo ao anilanao foana oka tena zany tokoa no ao anatinao fa tsy hoe ira fotsiny dia iraina androany fa okan'izany mihitsy ny etaetanao hoe te hitoetra ao anilan'Andriamanitra foana dao miara-taontsika zany iry zany ary tena hoe amin'ny fotsika ray manontolo mangataka amin'ny tompo amin'izany te hitoetra eo amin'ny fanatrehanao tompo ono iriny foko te hibanjiny indray ny voninahitra iangoka ho an-tongotrao te hitoetra eo amin'ny fanatrehanao tompo ono iriny foko te hibanjiny indray ny voninahitra iangoka eo an-tongotrao eo anilanao foana eo anilanao foana no tiako isiay iankinaminy fitiavanao tsy hitany toeraka fa sambatray tompo ony fanatrehanao ampiay ny fanatre averintsika te hitoetra eo amin'ny fanatrehanao tompo ono iriny foko te hibanjiny indray ny voninahitra iangoka eo an-tongotrao eo anilanao tiako isiay iankinaminy fitiavanao ty hitany toeraka fa sambatray tompo ony fanatrehanao ampiay ny fanatre ilano foana no tiako isiay iankinaminy fitiavanao tsy hitany toeraka fa sambatray tompo ony fanatrehanao ampiay do tenentsika mihitsy ny tompo eo anilanao foana eo anilanao foana no tiako isiay iankinaminy fitiavanao tsy hitany toeraka fa sambatray tompo ony fanatrehanao ampiay ny fanatre tompo ony fanatrehanao ampiay ny fanatre tompo ony fanatrehanao ampiay ny fanatrehanao Alleluia mino fa tena tianao mihitsy ny ao anatrehan'ny tompo satria marina mihitsy ny teny manao hoe ao anatrehan'ny tompo misy afaka isam-pifaliany dia vetivety kelitsika dia tafaverina eto eny tenin'Andriamanitra ho antsika sy ianao anio.
Alleluia, tafaverina indray isika ary mbola mamerina fisaorana amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny tombosoa omeny andro any afahako mizara ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy dia eto dia mahita maromaro mihitsy ny fotoan'izao réseau-ko tsy dia mety tsara ary miarabantsika rehetra izay efa voatognoko mino afa Andriamanitra mihitsy ny safidy antsika tsirairay avy mba anaraka azo fotoam-bavaka anio izao. Ny lohatenitsika izay efa fantatritsika dia hitantsika ao amin'ny obolana 6 averina mihitsy le izy satria tian'Andriamanitra averina foany teny mba hitoetra ao anatin'ny fotsika zany ary tena hitondra vokatra. Averintsika vakina satria volana amin'izao fotoan'izao ty volana février ty dia volana vasotoana. Tenin'Andriamanitra nomen'Andriamanitra vitsika isika ary isika sianao tsy tokony malaina. Mandehana ozy tenin'Andriamanitra, mandehana ny amin'ny vitsika ry ilay malaina, dinio ny fanaony ka mba endre. Mino fa efa verina foana io teny io dia zay malaindraina efa mijery amin'ny fomba fataon'ny vitsika dia efa tsy malaina tsony isika fa efa manana fahendreny efa fantatritsika zavatra tokony atao fa tsy ho taperana antsika eto le izy fa mbola manohy fahalalana foana satria ozy tenin'Andriamanitra manao hoe ringana ny olona no tsy fampiny fahalalana. Tsy tian'Andriamanitra ho ringana antsika sianao dia toizintsika ny fampianarana, toizintsika ny teny momba ny vazotoana. Ny vazotoana tiako mariana kely ny vazotoana resahantsika eto tsy hoe vazotoana amin'ny fanaovana ratsy fa isika zanak'Andriamanitra mila mazoto amin'ny fanaovana tsara. Zay teny zay dia miverimberina foana. Azosika tao koa miteny hoe vazotoana dia fitiavana ho antsika sianao zanak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra dia vazotoana dia hoe manana fitiavana lehibe ianao manompo an'Andriamanitra, manana fitiavana lehibe ianao miasa mba hitarina ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity tany ity. Alohan'ny alantsika eto amin'ity tany ity mila mazoto atranitsika mitady olona mitady fanahy ho an'Andriamanitra mba ho feno fanjakan'Andriamanitra dia devidena mihitsy ny fanjakan'ny Satana. Ny fazotoana koa ataontsika hoe mizavatra ao anatintsika miboiboika mihitsy ma tena hoe anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fazotoana tena tsapanao mihitsy tsy mahazo aina ianao tsy mahazo aina raha tsy manao an'le izy. Jerenge zavatra ny tenin'Andriamanitra voalohany indrindra vakiko amintsika ao anatin'ny fizarany androany ny Jeremia ny teny an'izany tsara. Jeremia 2:9 isika sianao zanak'Andriamanitra aloha mila fantatritsika raha vao miteraka isika tsy hoe avy dia mipetraka eo mivazotoana fa raha vao isika sianao natson'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra ny fanahiny isika ary ny fanahin'Andriamanitra no mampitombo ny vazotoana anompo an'Andriamanitra ao anatintsika. Jeroenge ny zavatra ny tenen'ny Jeremia hoe Jeremia 29 ozy izy hoe dia hoy izao tsy anonona azy aho na itenintsony amin'ny anarany nefa izany dia tonga toy ny afo mirehitra ato amin'ny poko voahidy ato amin'ny taolako. Zany hoe araka n'io teny io tena miteny mihitsy Jeremia hoe tsy afaka iangina izy tsy maintsy miteny momba an'Andriamanitra foana. Inona mahatonga an'izany ilay fanahin'Andriamanitra ao anatin'ny Jeremia dia miboiboika dia tsy afaka angina izy. Anefa zavatra mila fantatritsika dia ny vazotoana ihany koa izay efa azontsika amin'ny alalan'ny fanahy masina raha tsy kolokolointsika raha tsy karakaraintsika dia mety lasa ihany. Jerevantsika na lasa na miaina. Jerevantsika aingaikaingana zavatra anankiroa ihany teneko antsika
ny mahatonga ny fahazotoana miaina na tena hitanao hoe tena tsy mahazoto intsony mihitsy ianao. Ny voalohany indrindra zay tiako zaraiko amintsika dia resaka paresse, fahakamoana. Une fois hoe ianao tafiditra ao anatin'izany hoe fahakamoana tsy aby dia hitanao be zao Ny fahakamoana matetika manomboka ohatr'izao, misy zavatra ampanaovina anao dia iny eo zany rehetrany hoe malaina. Aratin'ny vakintsika ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny obolana fahaenina teo hoe malaina. Mbola tsy tonga fahakamoana zany fa mbola hoe malaindainy. Tsy anao androany. Aleo rarive. Dia tonga indray reraka aleo ataoko rapitso. Hitanao dia ohatrany hoe miteny empitra foana ilay fotoana. Tsy ho atao zao tsy ho atao rehefa avy eo dia rehefa avy eo lasa tsy vita indray le izy. Dia raha ataonao foana zay zavatra zay dia lasa paresse le izy, lasa fahakamoana, lasa kamo amin'izay ianao satria efa tsy zatra manao an'le izy tsony ianao dia lasa kamo. Nefa ilay fahakamoana iny rehefa tohizinao indrindra amin'ny fanomponin'Andriamanitra, tohizinao zay fahakamoana zay, tsy mipetraka ianao mandinga hoe kay lasa kamo ka avelanao mandeha ohatr'izao, dia ilay fahakamoana iny hitondranao ho lasa mangatsiaka. Dia rehefa mangatsiaka amin'izay ianao dia tena sarotra mihitsy miverina amin'ilay hoe hafanana. Rehefa avy eo iteny aminao hoe inona zavatra azonao atao mba hiverena an'izay zotopo zay. Fa eto aloha miteny aminao zavatra manimba fahazotoana izay nomeny fanahy masina anao. Rehefa lasa mangatsiaka ianao dia tena sarotra. Raha tsy mivavaka ianao mipetraka ianao dia tonga saina ianao misy zavatra mila ataoko, miverina ao anatin'ny fahazotoana. Rehefa tohizinao zay mangatsiaka izay dia tonga amin'ilay hoe lourdeur, fahavesarana. Lasa fahavesarana ho anao indray manompo an'Andriamanitra. Iny dia tena tsy tian'Andriamanitra mihitsy io. Tsy tokony alainao fa hoe corvée, asa mavesatra ny manompo an'Andriamanitra. Tsy azontsika atao mihitsy zany, fa mila fantatsika hoe ny manompo an'Andriamanitra dia tombosoa. Mila faly sika sy ianao tafiditra ao anatin'ny olona zay mifidin'Andriamanitra hanompo anazy. Maha-olombelona nge indraindray tena tsy mieritreritra isika vao misy mpanompon'Andriamanitra ohatra hoe miteny amintsika hoe ianao manao an'izao dia avy dia mivoaka amin'ny vavinao tsy vonina, tsy vitako, fa tandremo zay zavatra avoaka ny vavantsika zany hozy tenin'Andriamanitra ny lelantsika misy hery na tony ny fiainana na mitony ny fahafatesana, mitondra fahafatesana na mitondra fiainana ny lelantsika, mila tandremantsika. Ka raha vao zatra foana tsika manda amin'ny zavatra mpanompon'Andriamanitra tsika dia iny zany lasa malaindaina ianao. Rehefa lasa malaina ianao fahakamoana, rehefa kamo tohizinao foana dia lasa mangatsiaka, dia rehefa mangatsiaka tohizinao foana dia tena hoe misy lourdeur, misy fahavesarana, tsy te hanompo an'Andriamanitra iny ianao. Fa rehefa tonga amin'izany stade zany dia tena sarotra, tena mafy le izy. Rehefa avy eo araka ny teneko anao ho teneko antsika, zavatra azontsika atao no anampy antsika mamerina n'ilay fahazotoana. Ny zavatra faharoa tiako zaraiko amintsika zay manimba ny fahazotoana dia fahotana. Fahotana tena manimba. Andao jerevantsika tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hébreu 12:1. Hébreu 12:1. Yara vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mino afa ny misy anao any misy baiboly any misy kahie any misy stylo any andraisana noty mba tsy ho malaina satria sanatria ho alohan'Andriamanitra kesenao. Tsy anjarantsika senao zany dia andao miara vakintsika tenin'Andriamanitra. Ko amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona dia aoka isika koa anaisotra
izay rehetra mitambesatra amintsika mba miniota izay malaka mazo atsika. Aroka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazaka filokana izao napetraky ny eo alohantsika izao. Averintsika mamaky io teny io a. Hoy tenin'Andriamanitra amin'ny Hébreu 12:2 koa amin'izany satria misy vavolombelo marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona dia aoka isika koa anaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miniota izay malaka mazo atsika. Aroka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazana filokana napetraka eo anolohantsika izao. Hitantsika ny tenin'Andriamanitra teo ny resaka momba ny ota isika. Ny ota zany a dia iny manala ny fahazotoana ao anatintsika. Tsy afaka miazakazaka isika rehefa mibaby zavatra mavesatra, rehefa mibaby ota. Zany lay tenin'Andriamanitra oka manaisitra, manala ny reny fahotana reny, manala ny reny zavatra ratsy zay mampisaraka atsika sy ianao amin'Andriamanitra, zay mahatonga atsika ho lasa kamo, tsy ho lasa mazoto. Reo zavatra anankiroa reo a tiako tandremantsika mihitsiny. Voalohany indrindra ny paresse dia ny velako ilay fahakamony teniko tamintsika manomboka amin'ilay hoe malainy ianao dia lasa kamo dia lasa mangatsika indray ianao dia lasa misy fahavesarana, dia ilay fahavesarana tsy anampy anao anompo an'Andriamanitra, alainao ohatra ny hoe corvée, ohatra ny hoe asa mavesatra. Dia faharoa ny zaraiko teo dia fahotana. Mila tandremantsika izany. Ny zavatra kosa anampy atsika raha ohatra ka hoe sanatria ianao tsapanao fa lasa malaina ianao, dia misy koa lay malaina indray lasa kamo indray ianao, dia misy koa mahita ny teny hoe ao anatin'ilay hoe mangatsika mihitsiny, dia misy koa mahita ny teny hoe tena hoe favesarana ho azy manompo an'Andriamanitra, na ianao mahita ny teny ao anatin'ny fahotana be mihitsy ianao ka tsy mazoto intsony manompo an'Andriamanitra, dia ho anao ireo zavatra anankiefatra ho zaraiko eo ataoko haingaikaingana hiezaka mba ho ara-potoana ihany koa anio. Zavatra voalohany indrindra tiako zaraiko amintsika mba anampy atsika miverina ao anatin'ny fahazotoana dia manomboka isika mivavaka amin'ny fanahy masina. Satria maninona hozy tenin'Andriamanitra manao hoe tsy amin'ny herintsika, tsy amin'ny tanjakintsika fa amin'ny fanahin Jehova. Ianao manana amin'ny fanahin Jehova dia manomboy ianao. Miteneny ianao miteny tsy fantatra n'aiza na aiza misy anao. Raha anetrany ianao amin'izao fotoana izao mandre an'izany ka raha tsapanao, ianao efa tafiditra ao anatin'ilay fahakamony sy ao anatin'ny fahotana, miaina fahazotoanao anomponao an'Andriamanitra dia manomboany aminao any. Zao amin'izao fotoana izao mihitsy miteneny ianao miteny tsy fantatra, satria mino fa tsy izany no miteny eto androany fa Andriamanitra no miteny amin'ny alalako, satria fitaovana ihany ka raha mihaino an'izany ianao, ka raha nakasika anao le izy ary te hiverina mihitsy ianao ao anatin'ilay fahazotoana, ianao le mafana mamahy be iny anompo an'Andriamanitra, tena raha te hiverina amin'izany ianao manomboy any misy anao any miteneny amin'ny teny tsy fantatra. Jerentsika ange tenin'Andriamanitra amin'ny Jody manana chapitre 2 fotsiny, dia jerentsika ny faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hozy tenin'Andriamanitra manao hoe fa ianareo kosa ry malaly dia ataovy izay androsonareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivava ao amin'ny fanahy masina. Ka mivava ao amin'ny fanahy masina. Ataovy hozy izy androsonareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivava ao amin'ny fanahy masina. Zany dia ataovy. Tenin'Andriamanitra milaza an'izany. Miteny amintsika sy ianao Andriamanitra androany. Aoka isika sy ianao mivavaka
amin'ny teny tsy fantatra azonao atao tsara zany mivavaka amin'ny fanahy aza hoe miherinao mihitsy ny fahalalanao mihitsy fa miteneny satria rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao a miresaka amin'Andriamanitra zavatra mety tsy ho hainao koa zavatra teneninao afa-tsy hoe manana an'ilay don d'interprétation ianao fa amin'izao fotoana izao ianao a rehefa manao an'izany Andriamanitra ho tsapanao mihitsy ny fa misy hery milatsaka aminao satria mifanahy masina tonga izy a ame hery atsika ny faharoa zavatra tiako ataonao raha ohatra ka hoe tsapanao ny tenanao tafiditra ao anatin'ilay hoe malaina ianao na falasakamo na mangatsika na ao anatin'ny fahavesarana tsy vonina anompo an'Andriamanitra intsony ao anatinao ianao te hanompo an'Andriamanitra nefa tsapanao misy zavatra misy blocage de zavatra faharoa azonao atao mba hiverenan'izay fahazotoana izay dia misaintsainy ny tenin'Andriamanitra ianao mila misaintsay ny tenin'Andriamanitra isika sianao fantatritsika ny tenin'Andriamanitra dia tahaka ny carburant tahaka ny tomobile mila mandeha ny automobile de mila asina carburant de isika sianao zanak'Andriamanitra ihany koa ny carburant atsika totsika hoe tenin'Andriamanitra donc akitsika tenin'Andriamanitra amin'ny salamy voalohany andiny voalohany 4:7 miaravakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hozy tenin'Andriamanitra manao hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainandratsy fanahy ary tsy misy jany ao amin'ny lalana faleha amin'ny mpanompo ary tsy mipetraka ao amin'ny fipetrahany mpaniratsira. Andiny faharoa fa ny lalan'i Jehova no sitrany eny ny lala no saintsainy andro aman'alina. Fahatelo jerevenge rehefa misaintsainy tenin'Andriamanitra tsika andro aman'alina de jerevy ny zavatra hitranga dia tahaka ny hazo amboleny ao amoron-drano velona izy izay mamoa amin'ny fotoana ny raviny koa tsy mba ho malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavrary avokoa averintsika andiny faharoa izy hoe mila misaintsainy tenin'Andriamanitra isika jereva andiny fantelo rehefa misaintsainy tenin'Andriamanitra atsika sianao dia zao no mitranga dia tahaka ny hazo amboleny eo amoron-drano velona izy zany hoe rehefa misaintsainy tenin'Andriamanitra isika dia tahaka ilay hazo amboleny eo amoron-drano zany hoe ianao zany dia ho velony foana tsy ho mainimainy tsy ho malainy tsy ho reraka fa tena hoe velona tsara zany ianao hoe velona tsara ao anatinao de faharoa jereva hoe izay mamoa amin'ny fotoana ianao zany dia amokatra foana raha vao misaintsainy tenin'Andriamanitra ilay fazotony ao anatinao iny hitombo hatrany an-trany jejereo fahatelo ny raviny koa tsy mba malazo ianao zany araka ny teneny teo tsy alazo ianao tsy alaindainy manompo an'Andriamanitra fa tena azoto hatrany ary ny asany rehetra dia ataony lavrary avokoa de rehefa manao an'izany ianao amin'ny fazotony dia ho lavrary avokoa ny asanao rehetra. Ny zavatra fahatelo tiako zaraiko amintsika ny anampy anao iveriny amin'ny fazotona be izay fananananao anompoana an'Andriamanitra. Ny teny voalohany indrindra tiako vakiako dia hitantsika amin'ny obolana 27:17. Ny zavatra fahatelo tiako zaraiko amintsika dia hoe miara-mivavaka amin'ny olona izay mazoto manompo an'Andriamanitra. Fahatelo miara-mivavaka amin'ny olona izay mazoto manompo an'Andriamanitra. Jereo vange ny teny amin'ny obolana 27:17 manao hoe ny vy maharanitra ny vy toy ny zany ny olona maharanitra ny tare ny sakaizany. Amin'ny version hafa mozy ilay tenin'Andriamanitra hoe tavandrala mandrandrany tavandrala.
Zany hoe ianao zany rehefa miara mivavaka amin'ny olona mazoto manompo an'Andriamanitra dia automatique miakatra niveau an'ny fahazotona ao anatinao. Ny zavatra fahaefatra ao anatin'izany koa alohan'ny idirantsika ny fahaefatra. Jereva ngeny ao amin'ny asan'ny apôstôly amin'ny asan'ny apôstôly 2-3. Asan'ny apôstôly 2-3 manomboka 1-2-4-3 tsika na hatramin'ny efatra avy miaravakintsika. Iny dia ny ao amin'ny asan'ny apôstôly tadidintsika tamin'i Jesosy efa lasa dia tsy maintsy ny apôstôly no nanohy ny asa nataon'i Jesosy. Dia tamin'izany fotoana zany efa fanenjehana be. Tamin'izany fotoana zany hoe zay miantso amin'ny anaran'i Jesosy, zay mitoro momban'i Jesosy dia enjehana. Kanefa ireo apôstôly ireo dia tena nazoto mihitsy zareo nanompo an'Andriamanitra. Ajereo nisy fotoana izay niaraka zareo, jereva miaravakintsika ne asan'ny apôstôly 2-1. Hozy tenin'Andriamanitra manao hoe ary no tonga ny andro Pentecoste dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy lehilahy maro mitare afo. Faharoa azafady, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ka nanenky ilay trano ny angonany. Fahatelo, ary nisy lehilahy maro mitare afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'ny olona izany. Fahaefatra, ary samy feno ny fanamasina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenen'ny fanahy masina azy. Zareo zany nanenjehany. Tadidinareo tao amin'ny asan'ny apôstôly 1-8, asan'ny apôstôly voalohany 1-9, niteny Jesosy fa azo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavinombelona ny Jerosalema sy eran'ny Judea sy Samaria hatramin'ny farany. Zany hoe zany talohan'izany raha mamaky ianao niteny mihitsy ny Jesosy mila miandra an'izany hery zany mihitsy aloha nareo. Dia zareo zany tamin'i Jesosy lasa, sy hoe lasa Jesosy dia tsy mazoto intsony fa tena nazoto foana zareo. Dia tamin'ny zareo nazoto nitady dia nilatsan'ny fanahy masina zareo dia nahazo hery zareo. Dia rehefa tena jerentsika asan'ny apôstôly mandeha ambanimbany eo 8 anao nandeha amin'izay zareo amin'ny Pasahina nandeha tour filazantsara satria nahazo hery zareo niverina ny fahazotona. Isika asianao ny fahatelo izay niteneko antsika hoe mila miara mivavaka amin'ny olona mazoto manompo an'Andriamanitra. Na iza misy anao raha ohatra hoe amin'ny dortoir misy anao eo jereo zay olona mazoto manompo an'Andriamanitra, reo iarahanao miara mivavaka. Omtranao ihany koa atovy zany miverina amin'ny fahazotona. Deo jerevantsika amin'ny asan'ny apôstôly 2-46 angeina ny zavatra nitranga avy eo. Asan'ny apôstôly 2-46. Ary dia niraisainy isan'andro izy ka nazoto nankeo ankanjo ny tempoly ary namaky mofo teo an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsaram-po ny deran'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra ary ny olombonjeny dia nanampiny tompo isan'andro. Teo aorianan'izany zareo dia mbola toy foana fahazotony nandeha indray zareo tany amin'ny tempoly dia tany zareo tamin'ny fahatsarany tena nanapaka mofo nisy fifaliana nideran'Andriamanitra zareo dia faly daholo ny vahoaka ary niampy antrany ny olona vonjeny. Zay le teneko anareo tamin'ny voalohany hoe isika zanak'Andriamanitra dia ilay fahazotontsika dia hoe mazoto manompo an'Andriamanitra mba hitary ny fanjakany.
Ny faefatra tiako zaraina amintsika mba anampy amin'ny fahazotoanao iverina na itombo hatrany dia resaka témoignage. Fijoroana vavinombely hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly 4:33. Asan'ny apôstôly 4:33. Hozy tenin'Andriamanitra, ary tamin'ny herobe no nanambarany apôstôly ny nitsanganan'i Jesosy Kristy ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra. Averintsika, ary tamin'ny herobe no nanambarany apôstôly ny nitsanganan'i Jesosy Tompo ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra. Zany hoe zareo zany tsy nitsahatra nanambara ny fitsanganan Jesosy Kristy. Dia rehefa tsy mitsahatra zareo dia nisy fahasoavana be no tao amin'izy rehetra. Zany hoe rehefa ianao tianao itombo ny fahazotoanao anompo an'Andriamanitra, mijoro vavinombelona. Hitanao mitombo hatrany hatrany ary ao anatin'izany misy fahasoavana, miampy fahasoavana amin'ny fiainanao. Misy tantaran'ny olona anankiray tiako jerevantsika sy ianao eo aorianan'izay dia amarana amin'ny fotoana isika. Tantaran'i Bartimeo zany zay fantatrintsika rehetra. Hitantsika marika, boky marika toko 10 andiny fa eny amin'ny 70 ka hatramin'ny 2:50. Miaravakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Hozy tenin'Andriamanitra manao hoe, ary tonga teo amin'ny Jeriko izy. Ary avy niala teo Jeriko Jesosy mba mpianany sy ny vahoaka betsaka, dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka zanaky ny Timeo. Ary noho reny fa injay Jesosy avy any Nazareta dia niantso izy ka nanao hoe, ry Jesosy zanaky ny Davidy mamindra vo amiko. Ary maro no niteny mafy azy mba anginy, fa vao mainka niantsoantso izy ka nanao hoe, ry zanaky ny Davidy mamindra fo amiko. Ary Jesosy nijanona ka nanao hoe, atsoy ilay jamba. Ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe, matoky mitsangana miantso anao izy. Dia nanary ny lambany izy ka niatsamboatra nakeo amin'ny Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe, inona no tianao ataoko aminao? Ary hoy ilay jamba taminy, Rabony ny mba ampahiratiny ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy, mandehana ianao, ny finonao no efa namonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony, ka nanaraka an Jesosy teny an-dalana izy. Io tantara io efa haintsika loatra, tena hoe haintsika loatra. Bartimeo tena tsy nahita izy. Vao nandrefa ho avy Jesosy dia niantsoantso izy. Ary izy niantsoantso iny dia ny olona maro nanakivy anazy, te hampanginy azy. Fa izy tsy nijanona. Azosika teo hoe mbola nahazoto niantso. Amin'ny version hafa miteny mihitsy hoe niantso mafimafy kokoa ny Bartimeo. Fa zany niantso nataony zany ange rehan Jesosy izany. Hozy Jesosy hoe eto aty izy. Zao Bartimeo jamba izy fa tsy mona. Jamba izy fa tsy marenina. Tsy ilay faiblesse an'ilay hoe mahajamba anazy no ohatrany hoe nakivy anazy mba tsy hanokatra amin'ny feo iantso. Masony tsy mahita fa feo mandeha tsara. Tsy mona izy, manana feo izy.
nenazy ao anatin'ny sainany zany a tsy maintsy ahiratra tsy maintsy mahita na inona ataon'ny olona na inona tenen'ny olona andaly eto Jesosy androany raha za indray a tsy maintsy mahiratra ny masoko na zoto ny antso izy na nampanginin'ny olona azy dia hitantsika zavatra nitranga dia niantso anazy Jesosy dia niteny taminazy ny finoany dia nanasitrana anao ny finoanao nanasitrana anao inona moa zavatra amin'izao fotoana izao mety magejy anao eto sapamfanahiko amino fa Andriamanitra mihitsy mamangy anahy amin'izao fotoana izao misy olona any ianao te handroso foana te hanao zavatra na mifanomponin'Andriamanitra zany na manana projet ianao na misy zavatra tianao atao dia efa mieritreritra manao an'ilay izy ianao efa mandroso fa tonga amin'ny fotoana anankiray ianao dia matsapa teny hoe limité ohatrany hoe tsy ho vitanao tsony ilay izy dia rehefa matsapa an'izay zavatra izay ianao dia eo ianao mijanona ohatrany hoe tsy mahazoto intsony fa lasa malaina ianao manohy an'ilay izy satria tsy hitanao inona no ataonao tsy hitanao inona ny lalana ho raisinao satria bloqué ny ao anatin'ny sainao zany dia mila fantatritsika tsy avy amin'Andriamanitra zany tian'Andriamanitra isika asianao mazoto foana zany zavatra izay dia ataontsika hoe blocage sakana avy amin'ny Satana satria fantatry ny Satana raha vao mazoto ianao manao an'io zavatra io dia misy fipoahana be amin'ny fiainanao misy zavatra lehibe hitranga amin'ny fiainanao fa fantarina fa Satana dia ennemi atsika sianao Satana dia fahavalontsika sianao raha vao ianao tonga amin'izay zavatra izay hoe matsapa teny tena limité tena hoe bloqué mihitsy mieritreritra mihitsy ny sainao tena te hiditra laly tena te hieritreritra hoe ahoana no atao efa ao mihitsy ny sainao nefa mandre feo afy ianao na dia tsy mandre feo afy koa ianao dia tsapanao tena maizina tsy mahita lalana asan'ny Satana zany zay zavatra tsapako amin'izao fotoana izao dia miteny aminao raha ianao no ao anatin'izany dia te hiteny aminao matoa miteny an'izany Andriamanitra te hanafaka anao izy androany te hanafaka anao izy androany ary ataovy ireny zavatra ireny misaintsaina hitantsika ny tenin'Andriamanitra hoy tenin'Andriamanitra hoe isika zanak'Andriamanitra dia manana sainy Kristy tika zanak'Andriamanitra tsy hoe olona fetsy par tous les moyens anaovako an'io na dia stomiko ny olona midina zay indray miakatra ataoko amin'ny fomba fisaiko io tsy maintsy tafavoaka amin'io isika zanak'Andriamanitra tsy manao an'izany isika zanak'Andriamanitra tsy fetsy isika zanak'Andriamanitra dia iendry isika zanak'Andriamanitra dia manana sainy Kristy amin'izao fotoana izao dia tonoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha vao ataonao reny zavatra reny dia verina aminao ny sainy Kristy miasa bebe kokoa ao anatinao ny sainy Kristy tsy ho bloqué tsony ny sainao tsy ho bloqué tsony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa misokatra amin'izao itenenako izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tena misokatra ny sainao misokatra ny sainao ianao ilay mieritreritra tsy ho vitako io tsy haiko manao an'io ianao le reraka lasa ho kivy lasa ho ketraka vitanao io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy matoa miteny Andriamanitra androany tsy miteny fotsiny izy fa mifanahy dia efa vonona miasa amin'ny fiainanao manao opération spirituelle amin'ny fiainanao raisy zany anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raisy zany anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy débloqué atsoko mihitsy amin'izao fotoana izao ny afo mifanahy masina andoro ny asan'ny Satana rehetra ao anatin'ny sainao fa misokatra hoy tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia 11:1-2 andonge vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Isaia 11:1-2 amin'ny anaran'i Jesosy Isaia 11:1-2 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary solofo mitimoka eo amin'ny fotony Jese ary isy mitrembona avy eo amin'ny fakany faharoa
ary ny fanahy Jehovah itoetra eo aminy dia ny fanahy fahendreny, zay no resaka tamintsika tamin'ny zoma, ny fanahy fahendreny sy ny fahazava-tsainy. Isika senao zanak'Andriamanitra mazava mihitsy ny saintsika, matsilo ny saintsika, manana sain'i Kristy. Tsy tokony misy zavatra mbloke anao amin'izao fotoan'izao. Mino afa mamangy anao Andriamanitra amin'izao fotoan'izao, raha ny projet efa anananao efa ely. De tamin'ny fotoana hoe hitanao tsy afaka mandrosony ianao fa misy zao blocage zao tsy mahita zavatra atao tsony. Anio dia anio miverena amin'io projet io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miverena de vakio. Hitanao koa ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha manana nofo ianao de soraty io, soraty. Zany nofo anananao zany karaha ny soratanao napriminao ny dinao mihitsy le cahier, ny dinao mihitsy le boky nandroratanao anay izy, sokafo mihitsy zay androany ame sainanao Andriamanitra, débloquer any zavatra rehetra bloqué any amin'ny tolotolo ny fanahany, débloquer zany androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tsy manana limite intsony ianao. Ozy tenin'Andriamanitra, ary ny fanahy Jehovah itoetra eo aminy dia fanahy fahendreny sy ny fahazava-tsainy, ny fanahy fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahy fanoloran-tsainy sy ny faherezana. Ny anjaranao zany tsy tokony kivokivotsony ianao, tsy tokony ketraka, tsy tokony reraka, satria ianao zanak'Andriamanitra zay mifanahy tao anatin'i Jesosy Kristy. Ozy tenin'Andriamanitra, lay fanahy nanangana Jesosy Kristy tao anatin'ny fahafatesana, zany fanahy zany ao anatintsika. Mila miasa ao anatintsika ny fanahy fiton'Andriamanitra, ny fanan'Andriamanitra hoe fanahy masina, misy fomba fiasa anakifito. Jerevany ny fanahy fanoloran-tsainy sy ny faherezana. De manaraka an'izay ny fanahy fahalalana sy ny fahatahoran'i Jehovah. Amin'izao fotoan'izao omen'Andriamanitra rehefa misokatra ny sainao amin'izao fotoan'izao tsisy tsony blocage, omen'Andriamanitra fahalalana amin'izay ianao. Zao indray ataony zanako. Zao rehefa miteny aminao Andriamanitra zao atao, mame dingana voalohany aminao izy. Taterao io dingana voalohany io. Tsy hoe zao tenen'Andriamanitra anao de ataonao io de aveo amin'ny sainao indray ianao tianao zavatra hafa. Non, taterao io. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra endry. Matetika izy tsy mame anao ny zavatra rehetra indray mandeha, fa mame anao io iny. Vitanao io mame anao ny dingana manaraka indray. Zany hoe ataonao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mandeha amin'ny sainao tsony zao fa avelo taretin'Andriamanitra ianao. Itsika senao amin'izao fotoan'izao tenentsika foana hoe miandra tsika, miandra amin'ny fisehoany zanak'Andriamanitra izao tontolo zao. Inona moa no asentsika amin'izao tontolo zao raha ny fanan'Andriamanitra tokony miasa ao anatintsika mba hivelatra, mba hiseho amin'izao tontolo zao tsy avelatsika. Raha isika tenantsika no miseho any amin'izao tontolo zao, maizy atsika no miseho any amin'izao tontolo zao, maha-olombelona atsika miseho any amin'izao tontolo zao, mety hisy fiatraika izany. Fa rehefa isika asianao mamela ny fanan'Andriamanitra miasa ao anatintsika, any misy olona versainy, ianao indray omen'Andriamanitra ny fanahy fanoloran-tsainy, mame saina ny olona ianao zao indray ny atao. De zany aveo ange de hiteny ny olona hoe anana fijoroana vavinombelona le olona, hoe noho ny zavatra nitenenao anazy de nataony zay de zao ny zavatra mitranga. Ohatr'izany nge no apalaza ny zanak'Andriamanitra, ohatr'izany nge no isehoantsika senao zanak'Andriamanitra. Tena zany napetraky ny tompo anandro any hoe zay fanahy blocage tena mibloqué any sainao, tsy hivelatra, zay limite nataony Satana io tapaka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tantaran'i Bartimeo nanomboantsika anazy hoe jamby izy, nefa nazoto foana izy niantso an Jesosy, nazoto foana izy de aveo izy sitrana, nahiratra tsara masony fa ny tenin'Andriamanitra misy olo eo bloqué mihitsy ny sainany de lasa kivo. Na mijery am-pelantanany aza izy tsy ho vitako io, tsy zany ianao. Revo Andriamanitra miteny aminao hoe io projet io atao vitanao io, tsy olombelona izy ka andaingy. Revo izy no miteny aminao de ho taterany zany. Fa anjaranao androany ny raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, raiso sain'i Kristy, raiso ny fahazava-tsainy, raiso zany ny fahalalana omen'Andriamanitra anao, débloqué mihitsy ny sainao androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andeha ianao anao exploit mba ho voninahitrin'Andriamanitra ireriany. Tena misaotra an'Andriamanitra amin'ny fotoana androany.
mankasitraka anazy mino fa maro amintsika no fikasihan'Andriamanitra ao anatin'izao révélation teo iny dia mino fa ahitanao manomboka androany tsy hoe bloqué ny sainao fa andeha ianao andeha ary tsy miemitra intsony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sady azoto ianao amin'ny famimponin'Andriamanitra azoto ianao amin'ny adidy izay omen'Andriamanitra anao eto amin'ity tany ity azoto ianao amin'ny mission izay ampanaovan'Andriamanitra anao azoto ianao amin'ny tokantranonao amin'ny asanao amin'ny fianaranao azoto ianao amin'ny projet izay omen'Andriamanitra anao azoto ianao androso hatrany miaraka amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia eto dia manono fahatsaranin'Andriamanitra amin'ny fiainanao manomboka izao raha tena miverina ianao raha tsapanao mandigny-teny ianao aiza misy anao zao akaraisinao ny toriteny na hoe fampianarana androany raha ampiarinao zany amokatra ianao ity taonty taona famokarana dia ahitantsika rehetra amokatra amin'ity taonty tsy hoe tenin'Andriamanitra mandeha mandalo fotsiny fa tenin'Andriamanitra mandeha raisintsika tafatoetra ao anatintsika mamokatra dia zay nandrasan'Andriamanitra atsika senao mandeha any ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vitanao io tsy irery ianao fa ilay mahery miaraka aminao ary efa natsony ianao hatramin'ny efa natson'Andriamanitra ianao hatramin'ny mba hoe ho amirapiratra eto amin'ity tany ity raiso ny toeranao fatarina lova napetraky n'Andriamanitra anao fatarina aiza ianao zao fa fatarina koa hoaiza ianao aza malainy aza ketraka aza reraka aza kivy aza mitoetra ao anatin'ny fahakamony aza vela ianao hiditra ao anatin'ny mangatsiaka ary ihany koa aza vela mitambaisatra aminao ny fahavesarana fa mandehana ianao amin'ny hery hozy izy Andriamanitra Mantsangideona hoe mandehana amin'izao hery anananao zao rehefa mandeha ianao amin'io dia mitombo antrany hatrany miandalana zany hery zany ary ho hitanao voninahitran'Andriamanitra amin'ny fiainanao entiko fahasoavan'Andriamanitra sy mifamindram-pony dia anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia hitoetra ianao ao amin'ny trano Jehova andro lava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Vaovao kely farany tokoa ny momba ny fiangonana tena iverina mihitsy sika ao amin'ny fiangonana amin'ity volana ity mpanompon'Andriamanitra efa nietsika tamin'ity herinandro ity efa misy taratasy maromaro nataony mba ahafahantsika senao miverina manompo an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana mba hiaraka mba azo hery ihany koa mihoatra noho ny amin'izao fotoana izao dia oka ianao anaraka tsara ao amin'ny ministèren'ny ACI ho hitanao tsara ny vaovao dia tahin'Andriamanitra antrany isika amin'ny fotoana isika iona dia hijoro vavinombelona amin'ny zavatra rehetra nataony Tompo amin'ny fiainantsika nanditra amin'ny fotoana tsy nahafahantsika miara-mivavaka. Tahin'Andriamanitra ianao bon dimanche dia bonne semaine amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.